tonga le ty le ty zany mba afaka hidiana ho varitra fa raha nam'ireny tsy afaka miady varitra mihitsy anao fa ty zany mba manome réduction zany zareo zay mahatonga anay ty za ety foana vidy isataona. Le prix des livres et des manuels est souvent le premier argument qui dicte le choix du point de vente chez les parents. À l'approche de la rentrée, les vendeurs de livres qui s'installent le long des trottoirs à Analakely sont pris d'assaut par les parents. Ceux-ci croient qu'ils y font de meilleures affaires, mais ce n'est pas toujours le cas, insiste un libraire. Ny vidim-boky ny librairie mixte aloha zany dia vidim-boky tena hoe mora fa ny olana amin'le eny ivelany zany ato aminay ihany izy maka dia amidiny zareo lafo be le izy avy eo dia ohatra hoe boky amidinay 3,4 eto vidiny R1 ny amoron-dalana vidiny R2 sy R1 ny amoron-dalana. Mais il y a les vendeurs malins, ceux qui trouvent les moyens de se fournir directement auprès de ceux qui impriment les ouvrages. Ils peuvent ainsi se permettre de proposer les livres à des prix élevés, puis les vendre moins cher qu'en librairie après le marchandage. Et quand les ouvrages sont en rupture de stock, certains vendeurs de rue se permettent de les photocopier, puis de les vendre à des prix encore plus chers qu'en librairie. Ohatrany hoe manokana zao afaka mbola miady varitra izy ty librairie mandoa taxe sy ny toeto fa ny eny amin'ny anona moa zany mividy izy tena ohatrany hoe mpivarotra izy dia izy no mividy alizany amin'ny tena mpivarotra ny boky. Misy ny photocopie izay mampikaikaika ny ray aman-dreny, misy koa ny ohatrany hoe prix diso ambony loatra rehefa tsisy tsony aty amin'ny librairie. Les photocopies ne sont pourtant pas toujours de bonne qualité, comme en témoignent les principaux acheteurs, les parents d'élèves, comme cette mère de famille qui préfère toujours aller en librairie pour acheter les manuels scolaires et les livres de littérature utilisés à l'école. Ny antony manokana zany efa ataon'ny olona photocopie izy ity dia tsy ohatr' zao ty rehefa atao photocopie fa mibotsimbotsina be dia raha vao manokatra ty zazy ty dia tonga dia vetivety izy dia ty zany mba maharitra kokoa samy ala vola ihany. Mais tous les livres scolaires ne sont pas disponibles auprès des librairies et tous les parents n'ont pas les moyens d'acheter les livres neufs. Beaucoup vont donc aller auprès des bouquinistes pour trouver leur bonheur. Amin'ny ankapobeny aloha zany boky tena tsy hitan'ny olona any librairie tena vidiny ity fa moa eo koa le fa efa mividiny olona dia alan'ny olona maka an'le fomba le occasion reny satria zay koa zany mba tombony anay ity le tombony hoan'ny olona moa zany zay koa le manao essence. Ohatra misy olona zao tamin'ny herintaona izy klasy ambany dia mba miakatra dia manao essence ambe zay dia le essence fotsiny aloha. Tena mandeha dia miboky fianarana dia Manuel Lagasy zay ny tena mandeha. Le vidy le izy aloha zay tena miezaka mihitsy hoe mba atao mirary le izy satria hainao ihany ny fahasahiranan'ny ray aman-dreny dia atao zany rehefa mba mahazo kely dia efa alefa.